Ia, fifaliana ho andray no miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity ambarao ny fahamarinana. Izay tokoa no lohahevitra izay entintsika vetesintsika mandra-piavian'i Jesosy, mandra-piverin'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. Ambarao ny fahamarinana. Tsy maintsy ambara tokoa ny fahamarinana n'iza tezitra, n'iza tsy faly. Teneniko aminao fa amin'izao vidéo izao atao izao dia betsaka ny olona izay tsy faly, betsaka ny olona izay tezitra, nefa tsy maintsy ambara ny fahamarinana. Androany tsika dia hijery lohahevitra anankiray atao amin'ny baiboly, izay lohahevitra efa diso fantatsika loatra kanefa dia tsara ho ampahafantarina antsika hatrany hatrany zany mba hisian'ny fahatahorana an'Andriamanitra, hisian'ny fahamasinana, hisian'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hojerevantsika ary voalohany indrindra ny ao amin'ny Hébreo, ao amin'ny bokin'ny Hébreo toko 7:30 dia 5:5. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fitondran-tenanareo, fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy, izao tsy andahoanao mihitsy na foy anao akory. Ka dia say isika manao hoe Jehovah no mpamonjy ahy, ka tsy atahotra izay ataon'ny olona amiko aho. Eo amin'ilay dikateny hafa dia laza ny tenin'Andriamanitra eto hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fisainanareo, aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fisainanareo. Zay lohahevitra zay no entintsika vetesina indray amin'ity androany ity. Be loatra mantsy ny olona izay mbola tafalatsaka ao anatin'ny fitiavam-bola, tafalatsaka tanteraka mihitsy. Ary henoko aminao fa na dia ataontsika hoe ny mpanao politika aza, tena rehefa tena io vola io no mibaiko dia tena mandainga mihitsy, ary zay ny atao hoe démagogie politika. Tsy ny resaka politika ihany fa eo koa ny resaka fivavahana. Misy ny pasteur sasany izay tena latsaka ao anaty fitiavam-bola mihitsy, latsaka ao anaty fitiavam-bola. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Timoty, vakitsika vetivety izay mba hifampahirizana. Amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko 1:10. Ary izay teo mpanankarena dia latsaka mifandrika sy amin'ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ho amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Voavily niala tamin'ny finoana, izany hoe ilay voka-dratsy voalohany zany aterak'ilay fitiavam-bola dia mahatonga ny olona ho titikely, mahatonga ny olona ho tsy marina, miolakolaka. Voavily miala tamin'ny finoana, miala amin'ilay finoana an'Andriamanitra marina zany. Zany hoe mahatonga an'ireny asantsika raha mahita ireny pasteur sasany ireny rehefa tratran'izay antsoina hoe manipulation izay ny mpino, dia tena mody tenin'Andriamanitra no velariny eo, mody fibebahana ny toriana, mody fatahoran'Andriamanitra ny toriana, nefa ny ao an-tsainy dia ny angarona, ny any am-paosin'ny mpino, ny any am-pôketrin'ny mpino, ny any amin'ny rakitra sy ny ampafolony, any foana ny fisainany. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe aoka hozy izy tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fisainanareo. Izany hoe rehefa tratran'io zany ny mpanompon'Andriamanitra dia mivily izy raha tokony tena hiaina amin'ilay teny. Ary io koa ilay mampatahotra, eo ilay mampatahotra satria rehefa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra dia ho tsarain'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, manomboka ao an-tranon'Andriamanitra ny fitsaran'Andriamanitra. Hoe Petera, ho tsaraina izy ny amin'ny teny rehetra izay, teny foana rehetra izay nataony Jesosy, ho tsaraina izy. Dia mbola namafisin'ny Petera ihany koa ao amin'ny Petera voalohany toko 4:17.
zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tonga ny fotoana tsy maintsy hatombohan'ny fitsarana ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ary raha miatomboka voalohany amintsika izany dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy mankato ny filazan'ny tsara an'Andriamanitra? Eo zany le fitsaran'Andriamanitra, ny fisehoan'ilay fitsaran'Andriamanitra dia mitomboka ao am-piangonana, zany hoe ny pasteur zany no tsaraina voalohany, ny pasteur zany no ho adinina voalohany, ary hoy Jesosy nanamafy hoe ho ampamoahana hozy izy ny olona rehetra ny amin'ny teny foana rehetra zay nataony. Ka eo zany no atahorana hoe ny pasteur tsy miaina amin'ny zavatra toriany dia mampatahotra satria mety ho very eny amin'ny elo izy. Tsy miaina amin'ilay zavatra toriany, zany angeny atao hoe mpitara bato vilam-bavy. Hafa ny tenenin'ny vava dia hafa ny tondron'ny tanana, hafa zany ny tenenin'ny molotra dia hafa no tondron'ny tanana. Zany no atao hoe zay no antsoina hoe mpitara bato vilam-bavy. Zany hoe tena tsy miaina amin'ilay teny toriany izy, nefa izy mananatra olona, nefa izy miteny olona, nefa izy mikritika fiainan'ny olona, nefa izy manao miasa fisoronana raha masina. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe voaozona hozy izy zay manaonao foana na manao tsirambina foana miasa zay asian'i Jehova ataony. Eto zany le fitsaran'Andriamanitra dia mitomboka ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny boky Mpitoroteny 5:1 manao hoe tandremo hozy izy ny tongotra ao raha miditra ao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manantona miaino ny tsara no ny fanateran'ny adala ny fanatiny. Tandremo ny tongotra ao hozy izy. Zany hoe ny famponan'Andriamanitra zany dia miatomboka ny fitsarana zany dia mitomboka amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Zany ny atony tsy hijerevana olona, zany ny atony tsy tsaratsarana olona, satria mbola ho avy ny fotoana hitsaran'Andriamanitra an'izy ireny. Rehefa voavily ny fitiavam-bola ny mpanompon'Andriamanitra dia amin'ny voalohany izy mody mitory fibebahana, mitorony amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra, mitorony amin'ny fivian'i Jesosy. Fa rehefa kelikely mivily amin'izay le tenin'Andriamanitra, lasa fipoahana ara-bola, lasa zavatra momba izao fiainana izao foana. Zay no antsoina hoe filazantsara ny fananankarena, filazantsara ny tany, évangile de prospérité. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely, tamin'ny andron'ny mpaminany Ahaba dia nisy ny antsoina hoe Andriamanitra Bala. Io Andriamanitra Bala io dia voasarika ny zanak'Israely, nalaim-panahy izy hanompo an'io, satria io Andriamanitra io dia Andriamanitra ny fampiroboroboana, Andriamanitra ny fampitomboana. Zay le hoe Andriamanitra Bala. Ary nanana mpaminany be dia be Jezebela tamin'izany, vadin'ny Ahaba mpanjaka, zay nanompo an'io anisan'ny vehivavy anankiray zay nitarika ny olona hiankohaka amin'ny Bala, andohalika amin'ny Bala, satria nampitombo ny haren'ny olona tamin'izany fotoana izany araka ny finoana le andriamanika hafa, nahatonga azy miroborobo ny fiainana dia lasa tsy nahatsiaro an'Andriamanitra, lasa natakalony an'izay zavatra izay ny fanomponan'Andriamanitra zay efa nandidian'Andriamanitra ny Mosesy tany ampiandohana raha miainga avy tao amin'ny tany Egypta izy nafan'Andriamanitra tao amin'ny fanondevozana tany Egypta teo ambany vahoan'ny Farao. Zany hoe ny tiako ambara aminao zany dia zao hoe ho avy ny andro ho voavily ala amin'ny finoana ny olona, ankididy sofina ny olona, tsy avita mitandrina ny tena, avita miaino ny tena fahamarinana, tsy mahavita miaino fahamarinana intsony ny olona, tsy mahavita miaino toroteny marina intsony ny olona amin'izao fotoana izao. Ho avy ny fotoana efa manomboka tsikelikely izy io, ary efa manomboka mivily tsikelikely le filazantsara, manomboka vilin'ny olona ny filazantsara, manomboka rakofan'ny olona atoko-podera, rakofan'ny olona fiderana ny andron'ny tompo, rakofan'ny olona fiderana ny andro alahady, satria le toroteny mampibebaka, le toroteny matoritory fo, le toroteny mampiova fo takona ny devoly mba tsy ahatonga ny olona aheno toroteny marina. Manomboka efa voatototra tsikelikely zany le fahamarinana, manomboka efa miala tsikelikely zany le tena herin'ny filazantsara, le tena mamotika fahotana, manomboka efa tena tia zavatra ivelambelana zany olona amin'izao fotoana izao, ary manomboka tsy mahazaka. Tsarovy tsara fa devoly dia mamitaka ary dia maka ny fon'ny olona izy amin'ny zavatra
ivelambelany zavatra maivamaivana mba tonga ny olona tsy hainy toroteny fa rehefa tena mihainy toroteny mantsy ny olona tahaka tamin'ny andron'ny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly dia misy toroteny nataon'ny Petera ao rehefa tena niaino an'ilay fahamarinana ny olona tamin'izany fotoan'izany tsoroko aminao fa tena 3 no bebaka aizaho izy tsika amin'izany amin'izao raha ny fifohazam-panahiny jerevana misy olona mibebaka ve mandre toroteny ny am-piangonana misy olona latsaha mifanamasina ve misy olona miovafo ve misy marary sitrana ve afaka ve ny olona misy devoly mitombo ny fahasoavana ve ny mpino fa amin'izao fotoan'izao dia tsy zany intsony satria fa le mangatsiaka tsikelikely ny fitiavan'ny maro ho amin'ny Matthieu 24:12 13 dia milaza ny ten'Andriamanitra satria hitombo ny heloka hozy izy dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro ny hamangatsika zany io hafanapo io milevona tsikelikely fifohazam-panahy io raha tsy mitandrina tsara ny fiangonana amin'izao andro farany zao ary zay hoe miantefa tanteraka mihitsy anisany tsy hoe ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra irery ihany fa anisany ho fananarana mpanompon'Andriamanitra namana zao toroteny zao mba tena torio reny fibebahany mba tena torio amin'ny herinao rehetra reny tenin'Andriamanitra angatao mihitsy ny fanamasina mba hiovafo ny olona fa ho avy anie Jesosy hiverina eny amin'ny rahona lanitra izy ka raha tsy mibebaka reo olona reo raha tsy miovafo reo olona reo dia ho very eny amin'ny elo reo tavela reo ka le tena filazany tsara aoka tsy voatapidrano aoka tsy Jesosy hafa ny torontsika aoka tsy variana amin'ny zavatra ivelambelantsika fa ny fiangonan'Andriamanitra ny ampakarina rehefa ho avy eny amin'ny rahona lanitra Jesosy dia ireo olombelona ireo fanahin'olona zay torianao teny ireo fanahin'olona zay ambenanao reo ianao nge mpiambina amin'ny fanahin'ireo olona reo manao ahoana ny toe-panahy efa azo antoka ve efa tena assuré ve sa ve ny atsasa-manila mbola tsy assuré sa ve ny ataontsika hoe ny ampahafolony fotsiny ny assuré fa ny akabetsahan'ny olona dia miaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia ilaina mitandrina isika zany tato amin'ny tenin'Andriamanitra isika nijerevantsika teo jerevantsika kely zay fahamarinana zay hoe nisy olona 3 niovafo rehefa tena nitoroteny Petera rehefa tsy le zavatra hafa zany no natao am-piangonana fa rehefa tena miasa ny herin'ny fanamasina sy ny herin'ny filazantsara dia mibebaka ny olona ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 asan'ny apôstôly 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo ary izay nandre tamin'ny mpifalinan'ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany za tsy miteny aminao koa hoe tsy ilaina ny atoko-pidera na tsy ilaina ny fampisehoana amin'ny alalan'ny rindran-kira raha misy ny activité afaka anaovana an'izany dia ilaina zany fa tsy atao mibatoerana na takalo ny tena toroteny fa olona miovafo zao ny ilaina ianao mety teny manao hoe ny ra fidirana nge manova ny ra fidirana eny mikasika ekeko zany mikasika fa mila ampianarina reo olona reo mila toriana ny fahamarinana mila atao zay ampitombo ny olona amin'ny fahasoavana fa tsy variana na ataontsika mibatoerana be le hira fidirana na dia ataontsika fotsiny azy hoe alohan'ny toroteny dia mba tokony hivavaka ny olona tokony mba hanomantena hivavaka izy aloha lavalava ohatra atsasakadiny na adiny ray latsaka ary tokony ho mari-potoana koa rehefa miditra ao am-piangonana fa tsy manao tara lava koa moa dia arakaraka n'ilay mpitondra ihany fa rehefa tara lava mpitondra kapasitera azo ozy ny olona mbola tsy tonga ao inona ary nataona eo tsy reny ve tsy amin'izao vao tonga rehefa tara lava ianao dia manaraka izay koa mipino ary izay ny tenako anao hoe mila matotra tsara mila tena hoe ara-potoana tsara ary mila asaina manomana amin'ny fon'ny olona hitady an'Andriamanitra ary rehefa avy eo ianao rehefa ohatra hoe mihira fidirana dia torotoro ny fon'ny olona eo amin'izay vao ilana ilay hira fidirana fa tsy hoe hibatoerana be ilay hira fidirana dia tsisy toroteny tsisy vavaka lavalava tsarovy tsara fa mivavaka sy ny toroteny dia tsy azo foanana mihitsy ao amin'ny fivoriana tsy azo foanana io ninonina filazanao ninonina fomba fialanao amin'izany
tsy azonao takalo ninona mivavaka ary tsy azonao takalo ninona koa ny toriteny fa tamin'ny andron'izany fotoana zany nangotraka ny faninjehana teto tany Jerosalema. Amin'izao fotoana zao moa tsika eto mbola ohatrany hoe mbola milamindamina, ohatrany hoe mbola tsy de misy faninjehana be, de ohatrany hoe varimbariny amin'ny zavatra ivelambilana. De zany sasany le hira fidirana ve no tianao tenenina am'zany? Tsy haiko zay zavatra mety mahavariana ny olona fa sarotsaroana ny devoly izy mba tsy hivavaka, tsy hainy toriteny. Fa tamin'ny andron'ny Petera tena niasa mahery vaika ny fanamasina ary tena nisy fifoazam-panahy be mihitsy satria nitorony amin'ny fibebahana izy, torony amin'ny famonjena izy. Vitsy ankehitriny ny olona tena mitorony tena famonjena. Vitsy ankehitriny ny olona tena mahazo hafatra marina, révélation fanambarana avy amin'ny fanamasina izay mitondra famonjena ho an'ny olona. Petera teto de niditra tao anatin'ny lohahevitra antsoina hoe famonjena izy hoe aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo. Zany hoe le famonjena fanan'le olona zany no tena nahamaika azy, ho vonjena ho afaka amin'ny taranaka maditra ity ianareo, ho vonjena ho afaka. Zany tena tokony ho toriteny atao zany. Ahoana ny fomba ahafahan'ny olona mitaraky, ahafahan'ny olona misigara, ahafahan'ny olona fijangajangana, ahafahan'ny olona miakatra, ahafahan'ny olona fiavinavonana, ahafahan'ny olona amin'ny fangatanandro tsy hibebaka. Zany tokony ho toriana ao am-piangonana e. Za tsy milaza aminao hoe tsy ilaina ny fahagagana, za tsy milaza aminao hoe tsy ilaina ny mivavaka ho amin'ny marary, fa ilaina reny rehetrarehetra reny, fa ny voalohany indrindra aloha tokony tarihana ny olona handray famonjena sy fanafahana. Satria raha ho avy ange ny andro hafatesany e, voatsela zao impiry zay nanatrika famoapaty tao anatin'ity volana ty. Famoapaty isaky ny mihetsika kely de mandeha amin'ny famoapaty, mandeha de mifanerasera amin'ny fasana sy amin'ny mitoriteny amin'ny olona, de mifanerasera am'ireo vahoaka maro isan-karazany zay hitanao hoe votona alahelo. De ny zavatra tsy fantan'ny olona hoe indray andro any ange mbola ho faty izy e, na tonga ny andro hafatesana na veriny eny amin'ny ranon'ny lanitra Jesosy. Fa ny zavatra tokony atao zany de ampiomana ny olona, koa de miomana koa ianareo fa miora zay tsy ampoizinareo. Meviny zanak'olona ozy ny ten'Andriamanitra. Fampifoazana anao zany, natao ampifoanao zany toriteny zany, natao ataitranao zany fananarana zany mba tonga anao tsy variana eto amin'ity tany mandalo ity. Petera de nilaza aminao satria vahiny sy mpivahiny nareo izy, de aoka ny fitondran-tenanareo ho tsara, tsara toe-panahy, tsara fitondran-tena, tsy variana mijery olona fa variana mikolokolo ny fanahy. Satria ho avy ny fotoana ange tsy maintsy hanesorana an'ity trano ilayntsika ty de ho afindritsika am'izay fotoana zay hoy ny Hébreux 9:27 manao hoe ary tahaka ny nanendrena no fatin-Andriamanitra ary aorian'izay ny fitsarana. Rehefa maty ianao de tonga de hiatrika fitsarana ianao, ary io fitsaran'Andriamanitra io tsy afaka hanatrika anao eo ny dadanao, tsy afaka hanatrika anao eo mamanao, tsy afaka hanatrika anao eo zokinao, zandrinao, ny havanao, fa ianao personnel fasafasy amin'Andriamanitra. Zay mahatonga hoe ary isika ozy de tsy maintsy hiseho miariary eo anoloan'ilay tsy maintsy hifampirarantsika, hifampiraraha amin'Andriamanitra ianao am'izay ora sy fotoana zay. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Amosa 4:24 hoe satria anao zany aminao aho izy de miomana eo amin'Andriamanitra. Zava-miafina lehibe re tompoko eo ambadiky ny fahafatesana raha tsy miomana ianao. Zava-miafina ary tena iovo, tena hipotra daholo ny zavatra rehetra zay natao raha tsy mibebaka, raha tsy zao de manararoatra. Zay nge ny antony hoe aza variana e. Rehefa fantatra hoe toriteny tsy mandeha am'zay lohany de mitadiava toriteny amelombelona amin'ny fanahinao. Rehefa fantatrao tsara hoe efa mivily le pasteur de mitadiava toriteny amelombelona amin'ny fanahinao. Vao faty eo nge ny fanahinao e, vonjeo ny fanahinao, aza matikena maso ianao fa ndana mitady toriteny zay mamelombelona amin'ny fanahy. Satria raha vao tsy vonintsika, raha vao tsy velombelona amin'ny fanahintsika, raha vao variana eto tsika de ho tavela ary ho very eny amin'ny elo. Zay ny antony itenenako aminao hoe miambena, miomana. Le olona maty faraparany teo zao de tsy nisy nanapo azy mihitsy hoe ho faty, fa de izy mbola kely taona kely de fa maty. Ka ny fahafatesana nge tsy mihery, tsy mihery aminao zany fahafatesana fa rehefa tonga le anjelin'ny fahafatesana zay iran'Andriamanitra avy any an-danitra hitady an'le olona ao ambavahoana fahafatesana de tonga raha fahafatesana. Atao amin'ny baiboly ato de milaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Apocalypse 2:1-5. Vakitsika kely zay hoe tiako porofona aminao hoe misy anjely, misy soavaly atsatra anankiray zay mitondra an'io anjely